Fahameramatsika tsereravindray tratra izao maraina latsinainy faharoa amby roapolo ny volana septambra izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombontona tombonandro indray afatsika mandray ny fahasoavany sy afatsika mamita ihany koa ny didy aman'andraikitra rehetra. Olo anderatsika ny amofinainan'io dia hivavakasika. Dia tompon'Andriamanitra io mbola avy-pisaoranao zahay amin'ny tombonandro imenao anain'io, misaotra anao ihany koa izay miaro any amin'ny ratsy rehetra. Misaotra maposaka ny masonay ankehitriny. Ary andray ny fahasoavana avy aminao izay mamindrafo aminay mamelany ilokay ambileo zavatsoa anatinay ara-vaozatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mambabo fanahy amin'ny alalan'ny sekoly sabata. Ilay amin'ny Jaona toko 7:7 manao hoe Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Tokony ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy ny mpampianatra ny sekoly sabata. Aza miaina amin'ny fivavahana fombafomba fotsiny sy tsy misy aina. Ny fanangonana fanahoan'ny tompony tokony ho tanjo ny sekoly sabata. Mety irindra tsara ny fandaharana, mety mipetrapetraka arak'izay irina ny fitaovana rehetra ihany koa, saingy tsy misy mihitsy ny voataona ho eo amin'ny Kristy ny ankizy sy ny tanora. Dia lasa tsy mahomby izany ilay sekoly. Raha tsy voasaroka eo amin'ny Kristy mantsy ireo fanahy ireo, dia anjary feno tsy firayana ary tsisy fiantraikana aminy ny fombafomba mpivavahana. Raha mamaly ny antso ny fanahy masina ny mpianatra ka manokatra ny fony idiran'i Jesosy, dia hosokafana ny sain'izy ireo hahatakatra an'ireo zava-panahy. Asa tsotra ny asan'ny mpampianatra, kanefa raha tanteramina amin'ny toetsain'i Jesosy sy ny fanampian'ny fanahy masina izany, dia ho lalina sy ahomby kokoa. Tokony hiasa bebe kokoa ny isam-batan'olona ao amin'ny sekoly sabata. Tsy fantatra na ankasitrahana araka ny tokony hoe izy ny filanana izany fomba fiasa izany, amin'ny fofen'ny fankasitrahana ny fitiavan'Andriamanitra izay nomeno an'ny fanahy ny tokony hiasan'ny mpampianatra ampahalemem-panahy sy ampahamatorana ho amin'ny fiovam-pon'ny mpianatra. Inona ny porofavintsika omena an'izao tontolo izao fa tsy fombafomba fotsiny ny asan'ny sekoly sabata? Ny vono izay izy no hitsarana azy, ho tombanana araky ny toetra sy ny asan'ny mpianana izany. Tokony hanankinana andraikitra ireo tanora kristianina ao anatin'ny sekoly sabatantsika, mba ahafahan'izy ireo mampivelatra ny fahaizany sy mahazo hery ara-panahy. Aoka ny olo tena ho an'Andriamanitra aloha ny tanora, ary avy eo ampianarina hanampy ny hafa deny izao mbola kely izao, ahafahany mampiasa ny fahaizany izany ary manampy azy hahanao drafitra sy hanateraka ny drafiny mba hahasoany namany. Aoka izy ireo naman'ireo mila fanampiana, tsy hanao resa-dresapoana nefa fa mba haneho toetra kristianina, ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny famambona an'ireo izay tsy mbola nanolo tena ho an'Andriamanitra, ary ihany koa ho vonona ny amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela eny amin'ny rahaolanitra. Aoka hanana fahasoa-po tahaka an'izany isika rehefa mitana an'ireny gilasy eo anivon'ny sekoly sabata ireny, ary hanana tanjona ho an'ireo izay ampianarinao na ny tanora na ny ankizy na ny lehibe. Amen. Dia Tompon'Andriamanitra io mbola misaotra anao izay ny amin'izany toromarika nomenao anay izany. Ampianaro izahay ary tao manjakariva mba hametraka ambony hanome lanja ny fianarana ny teninao ary indrindra ireo andraikitra izay nomenao anay. Ampio izahay ihany koa azoty hanoka-potoana hianarana ny teninao isanandro ka hatsiaro voalohany indrindra izahay fa mahazo tompony ao anatin'izany ary entinay hitezana ny fomam-pananay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saru
sepiaro